Makasika ny serasera indray kosa taorina ny fivoriana nandiniana ny famolavolana ny lalàna momba ny serasera dia mbola itoy ny atrikasa sy ny fifampidiniana maro samihafa ao anatin'izany ihany koa dia efa mirosa ao anatin'ny fametrahana ny filan-kevitra ambony ny aina aman-jery ny ministeran'ny serasera sy ny filazam-baovao Marc Antoine nanangana vaovao Sariny Tsirako Dorson. Mbola maro ny dingana izay holalovana mialohan'ny andrafetana ny volavolan-dalàna farany momba ny serasera na ny code de la communication. Ao anatin'izany ny atrikasa lehibe izay hijerena ny zava-mitranga rehetra eo anivon'ny tontolon'ny serasera na ny états généraux. Raha ny fanazavana nomeny Guy Laurent Ramanakamonjy talen'ny serasera sy ny fahampalalam-baovao anivon'ny ministeran'ny serasera dia tsy maintsy ampahafantarina doro voasahana rehetra ao anatin'ny tontolo izay mialohan'ny fametrahana ny volavolan-dalàna farany eo anivon'ny gouvernemanta. Raha ny fanazavana ity tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ity ihany dia tsy manakana ny fametrahana ny filan-kevitra ambony ainao aman-jery izany famolavolana ny lalàna momba ny serasera izay. Conseil de l'audiovisuel zany efa voalaza anatin'ny priorité ny ministère de la communication zany dia isy zany karazana projet de décret alefa ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres fametrahana an'io zany satria io zany apetraka par rapport am'le lalàna teo aloha le 92 039 zay efa voalaza ao zany hoe tokony asina au conseil de l'audiovisuel. Pour le moment zany mbola le commission spéciale à la communication audiovisuelle no manao ny asany au conseil de l'audiovisuel fa ho alefa aloha zany io au conseil de l'audiovisuel io ny décret fananganana anazy am'izay zany mba efa miomana koa zany isika am'le budget 2015 afahany au conseil de l'audiovisuel io mipetraka satria organisme anankiray ngeza be io misy organe consultatif anatiny ao ary misy organe exécutif misy DG zany misy équipe sy ny équipe zany tena organisme ray anankiray zany ka mila budget io 2015 dia mba afahana mahazo an'izay budget 2015 ho an'ny au conseil de l'audiovisuel zay zany atsangatsika mialoha zany le décret ary io fandraisana tanantsira be dia efa plus ou moins efa d'accord am'izay ny olona hoe alefaso aloha rehefa manana volonté nareo anangana anazy dia alefa aloha le dia alefa zany le izy satria efa nikena tany amin'ny efa misy instruction nomeny président mihitsy tany amin'ny conseil des ministres ary ny ministre koa moa zany nanome an'izay instruction zay hoe aleo alefa aloha le au conseil de l'audiovisuel dia rehefa tonga le code vaovao ho atsaraina atao mise à jour fotsiny par rapport am'le code vaovao zany. Rehefa miresaka serasera dia voateny avy hatrany mahakasika ny tontolon'ny mpanao gazety. Efa miroso amin'ny fanampiana ny mpanao gazety amin'ny fametrahana ny lafitra ihany koa ny ministera amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana. Ny efa miroso koa zany fanomanana an'io zany fananganana io ordre journaliste io efa nisoniavy ny ministre zany le arrêté manangana le commission électorale. Io commission électorale io zany nareo mpanao gazety ihany no nandrotra ny anarana ao anatiny. Nisy comité anankiray zany natsanganareo dia nareo no nanotra ny anarana ty dia efa nisoniavy ministre ny arrêté manangana commission électorale io ary efa vita efa nisy efa enregistré zany amin'ity semaine ty zany zay amory ny mpikambanao amin'ny commission d'attribution des cartes fa anao séance de travail aloha hoe zao ny programme fa efa voasonia koa ny sonian'ny ministre Cyril Rebouza koa ny convocation an'le membre ny commission d'attribution des cartes de presse satria tsy maintsy avoasan'ireo le carte mahampanao gazety reny carte reny am'izay zany zay mpanao gazety mahazo an'ireny carte de presse reny no lasa hifidy an'le président ny ordre. Nasian'ny tale général ny serasera teny ihany koa ny mahakasika ny fametrahana ny haino aman-jery numerika izay anisan'ny fanavaozana lehibe ao anatin'ny tontolo ity. Iso izy ny fivoriana izay entina ametrahana ny fandrafetana ara-teknika sy araka ny lalàna izay fiovana ao amin'ny numerika ny haino aman-jery eto Madagasikara izay.